Nianarany Jesosy Kristy ihany no memboninahitra eto a. Tsisy resaka iza izy eto a. Fa nianarany anarana hafakely sy miavaka nianarany ilay tompoko antsoina fona rehefa ivavaka manala ny gadra ao ampo ny olana zay miseho amin'ny fiainako de samy maivana voko raha voatoloniko ilay ianarany de momba ny heriny ambontana Satana mandositra avy hatrany raha vao mandre ny anarany isokako afaka ny miantso izany fa iseho ny hebriny sana ho anay fa tsy hay ampitaina ry tompo izany falebiazany I